Mazava ny havatry ny Kolonel Fanampera amin'ny raharaha base Toliara satria mahitsy ny teniny ary nolazainy teo anatrian'ny filoham-pirenena sy ireo voaka marobe tany Toliara moa izany ny fanoherany an'izay resaka tetikasa base Toliara izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrila moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha base Toliara hatrany no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Efa tsy voaisa intsony ny hoe fanimpiry famakina bantsilana ny zavamisy amin'ny fitrandrahana harem-pirenena ao Madagasikara nataon'ireo ray aman-dreny am-panahy eo anivony voamerany eveka momba ny rariny sy ny fiadanana na justice et paix ao Madagasikara araky ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity herinandro ity. Hafatra ho an'ny tompon'andraikitra isan'ny ambaratongany ao Madagasikara sy ho an'ny voaka malagasy izao fanambarana izao. Izany dia niainga tamin'ny fioanana voalohany izay nataon'izy ireo tao Madiorano diocèse Toliara ny 8 Mey ka hatramin'ny 12 Mey 2024 lasa teo iny. Manamafy ireto farany fa mahantra ny ankamaroan'ny malagasy, mahantra ny GASY kanefa ahitana otrikaina maro i Madagasikara na ambany na ambonin'ny tany ary eny an-dranomasina ihany koa. No ireo harena ireo dia mihazakazaka makany Madagasikara ireo firenena izay mpitady tombotsoa toa any Frantsay izay nilaza mpahabe maso ny faniriny, ny Japoney, ny Amerikanina, ny Australiana sy ny Sinoa. Harena lehibe nirina hitondra fandrosoana hialana amin'ny fahantrana kanefa indrisy lavitra ny fivoarana andrasana no hita sy tsapa raha ho an'ny Madagasikara. Tsy vitan'izany fa misy ny fitrandrahana gaboraraka sady manary ny harena no manimba ny tontolo iainana ary tsy manaja ny mahaolon'ny malagasy. Manoloana izany dia manamafy ny justice et paix fa harena ny harena raha mamokatra ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro. Efa misy ny fitrandrahana ireo otrikarena saingy olombitsy no misitraka izany ka mahatonga elanelana goavana eo amin'ny samy malagasy. Lasa tsy harena ny harena raha ao Madagasikara ao noho ny tsy fisitrahany be sy ny maro an'izy ireny. Manoloana ireo dia mihevitra ny justice et paix fa ny fampiarana ny rariny sy ny hitsiny ihany no miantoka ny fahafahan'ny malagasy manontolo misitraka ny harenany. Ny fitrandrahana tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna dia mampitombo ny kolikoly amin'ny sehatra rehetra ary anisan'ny antony fahantrana sy ny tsy fandriampahalemana izany rehetra izany. Mazava angamba n'izay voalazan'ireo mikambana ao anatin'izay eveka izay manoloana ny zavamisy ao Madagasikara ao ary ho ampakain'izy ireo ho fototry ny fahantrana izany rehetra izany. Any Toliara hatrany miposaka ny masoandro mpampandrosoana any Atsimony nosy. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity herinandro ity tao amin'ny distrikan'ny Ampany faritra atsimo andrefana ny fanamboarana lalam-pirenena fahafolo izay mirefy 700 km mahery izay mandalo ao Ampany ary miainga any Andranovy ka hatrany Ambovombe. Orinasa roa no hanao asa fanamboarana, 3 taona ny faharetany asa. Hatao manara-penitra satria raha eo amin'ny 5.50 metatra hatrany ny velaran'ny lalana mazatra natao teo dia 7 metatra ny an'ity farany ary mbola miampy iray 5.50 metatra amin'ny ilany roa mba hambesain'ny mpandeha an-tongotra sy sarety. Tamin'ny nitsidika teto sy tany Atsimo iray manontolo ny tenako dia toy ny tamin'ny fahagola na tamin'ny fotoanan'ny fampanjaka ny zavanisy teto ka mandraka ankehitriny araky ny nambaran'ny filoham-pirenena hatrany. Tsy nisy na dia lalana vita tara iray metatra aza na fotodrafitrasa na famorona an'asa
tamin'izany indrindra nilazako fa tsy maintsy atao laharam-pahamehana ny fanovana tanteraka any Ampany sy ny Atsimo Iray manontolo. Maro ireo nampanantena ny hanamboatra ny RN10 fa tsy tonga mihitsy izany. Rehefa niresaka tamin'ny banky iraisam-pirenena mikasika ny fisian'ny teti-bola fanamboaran-dalana manodidina ny 400 km mahery ny tenako dia tsy nisalasala mihitsy ny teny fa andao hamboarana io RN10 io. Miara-mahita ny fanamboarana ny asa isika androany ary tsy maintsy vita ny RN10 ho hiatrany ny filoham-pirenena Andro Rajoelina nanao ny fanombohana ny asa tany an-toerana tany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika fanambarana izay nataon'ny Kolonel Fanampera manoloana anio tetikasa base Toliara izay miteraka resabe sy olana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana any Atsimo-Nosy any amin'izao fotoana izao. Mahatsapa izahay vahoaka fa voarebireby ary mbola miangavy ny filohan'ny Repoblika mba ampanaovy tsara ny etude ka hijery ny faharatsiany io raharaha io araky ny nambarany Kolonel Fanampera hatrany. Raha izao no hanaraky ny base Toliara, izao efa nanohitsy laha alika ny babako amindro reniko araky ny voalazan'ny Kolonel Fanampera hatrany. Ianareo izay nilaza hoe izao mankasitraka ny base Toliara io, iangaviko ihany koa ianareo hanozona ny tenanareo fa hoe laha Fanampera tsy manaraka any base Toliara, laha alika koa ny babanay amindro reninay, manaova an'izay koa ianareo araky ny voalazany hatrany. Ta izao no nanaraka an'io base Toliara io. Izao tsy poran'io base Toliara io zany, hoy ny Kolonel Fanampera, namaly ny fanehoan-kevitry nireo izay nilaza fa manohana an'io fotodrafitrasa io ny tenany, taorian'ny kabary izay nataony nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny Repoblika tao Toliara tao. Marihina fa fanoherana an'io base Toliara io sy ny fitarihan'ny olona andalambe izay nanohitra an'izany no antony niakarany Kolonel Fanampera fitsarana tao an-drenivohitra volana vitsilasa izay. Tsy miova amin'ny heviny araka izany ny lehilahy ary mbola mitazona an'izay ny teny nomeny izay amin'ny hoe manohitra tsy misy fepetra an'io resaka tetikasa base Toliara io satria no ampangainy fa isan'ny manimba tontolo iainana ary ihany koa tsy io mihitsy no ilain'ny vahoaka ny Toliara izay lazain'ny sasany fa hitondra fampandrosoana any Toliara any. Azo lazaina araka izany fa ninona ny miseho dia tsy ampiova any Kolonel Fanampera amin'ny heviny ny zavatra rehetra izay ho iseho ary mbola manohitra hatramin'ny farany an'izay resaka tetikasa base Toliara izay hatrany moa ny tenany sy ireo rehetra izay tsy mankasitraka ny hisokafany izay tetikasa base Toliara izay. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay rehefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.